Alatsinainy ny fahadimy volana Jona taona 2024 tompoko lahy sy tompoko vavy atolotra ny araba. Manaraka an'izao fandarana dinika eto amin'ny fahitalavitra ny MBS sy ny onjam-peo ny MBS ary any amin'ireo tambazotra serasera maro ihany koa toy ny Facebook sy ny YouTube izany arahanao isaky ny alatsinainy tahaka izao. Ety am-piandohana dia inoko angamba fa tsy mbola tara raha iarahaba an'ireo renirehitra noho ny fankalazana ny andro omaly mirary soa sy mirary fahombiazana sy firariana ny hery sy ny tanjaka ao anatin'izay amin'ny adidy antsoroanareo renirehitra na malagasy eto an-toerana eto Madagasikara izany ianareo any ampitan-dranomasina any tsy hanavahana fa atao arahaba safobe mantsina ao amin'ity anio ity sika tompoko lahy sy tompoko vavy dia manambahiny iray ny vahintsika ao amin'ity anio ity misy any Andriamatoa Beranto Maurice izy no iaraka hitafatafa amintsika eto indray amelabelatra sy resaka mahakasika ny fiainam-pirenena hatrany araka ny mahazatra kasitrany ianao tompoko nanaiky ny verina ny vahiny indray satria fandroany ianao zao tamin'ny volana janoary nefa teto amin'ny fandarana. Eka ade misaotranao nanasa satria raha tsy asainareo tsy tonga eto ane ka zava-dehibe ho amiko ny vavita foana mifampiresaka ampiretan-drazana. Dia ombako mana an'le teninao teo fetin'ny reny tokoa maly za koa mba tiarabany reny ny reny rehetra eran-tany indrindrandrindra ny reny malagasy antsika rehetra rehefa mitsangatsangana ampovoany tanàna mahita ny reny mipetraka eo amin'ny trottoir miaraka amin'ny zanany fahadiran'ovana ny reny malagasy mahita ny reny miaraka amin'ny zanany mangataka miazakazaka magnantony olona miazakazaka magnenjika tomobila mangataka fahadiran'ovana ny reny malagasy ka zay mba hiantsoko angalako fotoana kely fotsiny miarabanjareo za ary engane ka hitondra fivoarana ty taona ty satria efa betsaka ny hitan'ny reny malagasy zay. Eny tompoko izay indrindrany maro dia maro satria ho resahantsika ato anatin'ny fandarana no mahakasika an'izay hoe maninona ny malagasy no ohatran'izao indrindra moa izany ny reny avy hatrany angambany ho atolotro kely raha sitraka ao Andriamatoa Beranto Maurice nataontsika hoe lalana kely nizoranao tao anatin'izay raha misy diso tompoko dia ialana tsiny dia ny ety am-piandohana fa afaka manitsy ihany ianao anatin'izay tompoko. Nianatra architecture tany ivelany dia niverina teto an-tanindrazana ny taona 2017 efa tany ho any amin'ny taona 770 tany no nilona tao anatina politika raha tsy diso efa mpikambany UNNDD France ary lasa birao politika ny UNNDD vao tonga teto Madagasikara ihany koa tao anatin'ny antoko FIDEM ihany koa dia izay niforona tamin'ny taona 2013 zao indray lasa mitarika ny fizazima raha fikambanana zany tany aloha efa lasa toka izy amin'izao fotoana izao dia efa nitantana ihany koa ny Ukraine tamin'ny tany aloha tany zay amin'ny ambangovango ny angambany satria ho maro raha ohatra ny hoe ho tany isaitsika eto ny mahakasika anao fa inoko fa mety tsisy diso angamba izay Andriamatoa. Nisy diso kely varavety tsy nitarika ny Sekrena fa Sekrena génie civil satria Sekrena le orinasa manamboatra sambo nisy branche tao branche génie civil dia io nitariko fa tsy Sekrena izy manontolo fa bedinary zalaza raha manaiky hoe marina zany tompoko ialana tsindrina tsara efa nahitsinao zay dia tsara ho fantatra ihany koa avy hatrany dia hiditra amin'ny resadresaka isika raha sitraka ao indrindra raha izay lalana ny zorana ataontsika tao anatina resaka politika izay tany amin'ny UNNDD dia nivadika taty amin'ny FIDEM nivadika taty amin'ny fizazima inona tonga anao hoe nisy an'izay fiovaovana izay tao anatin'le izy ianao mpanao politika raha teo. Le izy marina tokoa satria UNDD aloha vao lasa FIDEM zao fizazima sahala amin'io niova le fanaovana politika zany raha ohatra ka ny hevitra politikanao tsy niova tsy de fiovana loatra fa zavatra hafa natonga niala UNDD ary zavatra hafa natonga androany nanangana antoko vaovao indray fa tsy nanohy an'le FIDEM. Io zavatra tsotra fotsiny tsotra ho satria zaho anisan'ny malagasy rehetra lahatra fa
ny tsy mampandeha an'ity firenentsika ty satria ireo antoko ireo tsy manao ny andraikitra mantoko azy, tena antoko politika azy. Zay zany niezaka mafy anao io UNDD io tena antoko, nefa tsy narany namana. De nisy moa namana ny teny avelao zany avelany izy ty satria izy ndenenao teo zany architecte tsy anao politika no everiko ny ho fiainako, fa za zany nisan'ny malagasy taintaina rehefa mahita zavatra mandalo eto Madagasikara, ary za koa nefa resy lahatra fa sehatra politika ihany ny avitanao mitondra fiovana amin'io, sehatra politika irery ihany. Betsaka ne namana manao association karakara zaza sembany, karakara tanora tsy mianatra, karakara reny niteraka tsy manambady, kanefa reny araky ny tenin'ny vazaha hoe goutte d'eau reny. Ka tsy maintsy manao politika anao raha ohatra ka mieritreritra hoe hitondra fiovana eto amin'ny firenena. Zay no izy. Mety ho antony zay ihany koa ve zany mahatonga andreo ataontsika hoe ny antoko politika raha zay ny ilazako anazy alako tsiny amin'le fomba fiteny hoe maniry ohatry ny anana amin'izao fotoana izao, lasa mipotra daholo tsy kelikely ery amin'ny sisitsisiny ery, lasa manangana antoko politika daholo ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao. Zay hoe fomba fijery tsy mitovy zay ve no mahatonga an'izay fitsirian' zay, nefa makaiza ihany koa nefa ny fisian'ireny hoe fitsanganana antoko politika ireny. Hitanao anisan'ny zavatra matetika rentsika eto Madagasikara ny hoe politika ny atao. Za mba miangavy anao lom-pirenena, anao mpanao gazety, rehefa misy mpanao politika mitery aminao politika ny atao, antanio azy inona moa ny dikan'le teninao teo hoe politika ny atao. Io zany eto Madagasikara samy manana ny fomba zavatra eritreretiny rehefa miteny an'izay. Za rehefa misy namana mpanao politika miresaka ka miteny izy hoe politika ny atao, de azavao amiko kely ny dikany hoe politika ny atao. Ny politika anie ny tena dikany fitantarana ara-draniny sy ara-hitsy ny firenena, mitondra fandrosoana amin'ny firenena, mitondra fandriampahalemana amin'ny firenena, nefa iary-zalahy rehefa miteny hoe politika ny atao io zavatra hafa ny eritreretiny. Tazana ve zay? Ka zay no izy ka politika ny atao io de hoe satria fantatrao ihany fitadiavana plasy ina sasany samy manana kajikajiny ka engany ka mbanana zay eritreretra zay tokoa ny malagasy marobe de agntany amin'ny tsirairay aminay. Raha za zao nitenena hoe rehefa za miteny hoe politika ny atao de antanio ao hoe inona politika nitenenao zany, niady teneniko. Za UNDD aloha nanangana FIDEM zao fizazima ny hevitro politika mitovy ihany, ary natongananao politika de zavatra ray ihany, tsy mety amiko ny zavatra misy atao fireneko raha zany tsy nanao politika. Ary zany natonga Masaha miteny an'izany, ary Miambo miteny an'izany, zany mba nangatahana hiditra tanatina gouvernement fa ninona ny tsy niditra, satria fantako loatra fa io gouvernement zay andesin'ny olo io mangataka ao andao hiditra tsy hanao an'le zavatra eritreretiko tokony atao an'ny fireneko, de leko tsy miditra. Zany rangahy mba te hanakarena sahala amin'ny namany mba te handeha katikatira sinsisa fa tsy zany ny tokony tanjona anao rehefa hoe anao politika anao, fa hitondra fitoniana, hitondra fandrosoana amin'ny firenenao, nefa tsy zany zava-misy. Zany nino izy ka zany mba tonga miteny aminareo hoe mitony aminao hoe rehefa miteny aminao hoe politika ny atao de sy fazavaina. Zany natonga anay niditra UNDD satria tam'izany fotoana zany nieritreritra fa hagnampy an'ny président Zafy mba ho tomombana ny zavatra ataony amin'ny maha-filoham-pirenena azy, nefa tsy navoa. Io ne zavatra azo zavaina mazava tsara fa za tsy hiditra laliny am'izay satria mbola betsaka ny namanao. Fa za zavatra teneniko vitsiny miangavy mba ho ataonjareo tegna antoko UNDD io am'izay faly sahala am'izany koa ny FIDEM. Zay ne niala tao amin'ny UNDD tsy mba nisy garsy anankiray nantany anay hoe anareo membre bureau politique ny UNDD nagnino nareo niala tao, zay nanangana FIDEM, nagnino nareo tsy mba misy manontany. Nefa feveriko tokony mba nantony zay hoe fa naninona nareo niala UNDD nanangana antoko ndray, de no azo avaiko sahala am'za miresaka aminao zany niala UNDD satria tsy mety aminay le fomba fandehan'le antoko, tsy magnaraka ny zay eritreretinay hoe tokony tena antoko le izy, de niala zay. Tamin'io fotoana io nisy namana anankiray niteny taminay valo zay niara-niala membre bureau politique, ny anankiray niteny zazalahy basy zay ny politika za tsy aloha tsony, de zao za mihitsy niteny taminy fa nga le ty efa mandeha zao natonga lanao politika ne satria tsy mandeha firenena zao zany niala ela satria efa hitany la mandeha ve ny firenena tsy boka zay raha ohatra tsy mbola mandeha ty firenena ty na tina na tsy tina satria zany natonga atsika nanao politika tsy maintsy tohizana io. Tsy ary mazava loatra fa ezaka mavana be zany.
ezaka goavana be nandehandreny fidema reny zavatra nitranga io ane zavatra resaka inona moa tiako tenena am'zany resaka dinam-piarahana hoe antsika anangana toko anangana ny fidema zao ny tanjona antsika zao ny ataontsika ao zao ny fombafomba tsy maintsy arahantsika nefa rehefa mandeha misy zavatra miova foana satria eo am'le hoe politika ny atao zahay niaro an'izay hevitra zay tokoa ary za de miambo ny teny fa niaro an'izay hevitra zay fa ny an'ny sasany hitanao fa tambatambazy izy atao ministra de nanao ministra zany tokony raha ohatra ny ka olona mpiaradia anatina antoko misy mpitondra mitambitamby anao hoe andao hiditra tokony atao resaka anatina antoko zany hoe nresaka tamiko filoham-pirenena io na ny premier ministra hoe andao niditra anatin'ny governement ahoana ny hevitra antsika hiditra sa tsy hiditra raha ohatra ka tena antoko de eo vao miaraka maino mozy ty mamakafaka an'le hevitra hoe ina zavatra mety tombotsoa arakaraky ny hevitra tsika am'zany tsy zany fa tsy zany efa lasa ministra le namanao zay namanao tena namanao tsy miteny aminao izy za ty ne ka hiditra anatin'ny gouvernement io efa lasa ministra io voagagano vai fa ahoana no natonga an'le zalahy mihitsy saky n'igny namako igny nanaiky atao ministra nefa tsy niresaka tamiko sarotra be ne zany raha samby olo maventy raha samby lehilahy lehibe efa inona mozy ty inona moa le teny filamatra nalaza teo hoe vely rano ny angamba tsy natao de saky ny manao an'zany de zany no izy ka zay moa zany ny safidiny anao tsy afaka matora azy fa za kosa tsy zay ny dia zao za mbola zao ary nanangana indray ny fizazima satria mbola mitaky amiko foana maha-olo-pirenena mbola mitaky amiko foana maha-malagasy hoe tsy mbola mandeha ny io Madagasikara reo io izy teniko anao zany jereo reo vehivavy mipetraka amina lalina amy trottoir kaganao ka zay indrindra ndray matoa Beranto Maurice mahakasika an'izay na tianareo na tsy tianareo nareo mpanao politika aloha zany mahazo fanakana mivaivay avy amin'ny olo-pirenena hoe ianareo no isany fototra mahatonga ny firenena am'izao fotoana zao ohatra zao zay pratika anareo zay hoe miovaova ianao ihany no miteny teo hoe misy miantso ary de lasa sarotsarona tsy mipetraka mazava le izy mety mbola misy ve ny ataontsika hoe mpanao politika mandeha amin'ny lala mahitsy amin'ny resaka tena fanaovana politika araka ny tokony izy sa efa mitovy safy be mantsy na mitovy daholo ny akamaroany zany indrindra ne ny anisan'ny alaheloko satria za zao fantatrao tsara fa za filohan'ny fizazima ao anatin'ny IFIM ary ny IFIM anatin'le G5 nanao conclave zay efa roa herinandro na telo herinandro zay de tao amin'io atelier io zany fionana io nisy ramatoa zay nitsangana de niteny mpanao politika ane mpangalatra daholo tsisy nitenina ray ary nitsamboatra amiko ane zany ry malagasy firaitan-drazana amiko olona miteny an'zany i masoko ao olona manompo anazy zany manompo anazy zany ary nitsamboatra aho satria tesitra de za moa zany mba olon-dehibe any de nangina fa rehefa mivoaka avy zao zay de niteneniko ny namako fa ahoana zalahy nareo maregny zavatra salamboreny tsy mba misy anankiray miteny hoe tsy marina zany sa ho anareo koa zany isan'le mpanao politika mangalatra anisan'le mpanao politika manao an'le zavatra fomba ratsy eo amin'ny firenena reny zany zava-misy ka io zany zay voavaliko ny fagnontanianao za koa ne olo-pirenena oantsika raha le samy olo-pirenena za mampanao politika tompon'andraikitra fa anao koa olo-pirenenao koa tompon'andraikitra anao ka manino anao maregny an'zany tsy mba miteny anao zay miresaka amiko eto androany anao hoe tsy mba mahafantatra hoe misy mpanao politika mety azo atokisanay manino anao tsy mba miteny mba misy mpanao politika azo atokisana kosa agny na de tsy ame agnaran'olo ary anao zany le agnisan'ny faotana mahafaty zay ataontsika rehetra ary zany tsy anay politika fotsiny fa na anareo zay malagasy tompo ty tanindrazana ty salamiko samy manana andraikitra am'zany mandroso kely antsika mahakasika an'izay isan'ny nolazainao teto amin'ny fandarana mihitsiny zay hoe tamin'ny volana janoary tany mahakasika ny hoe tsy olo-pirenena ny malagasy am'izao fotoana zao fa lasa mijanona ho vahoaka satria mitaza-potsiny zay fiainam-pirenena mahazo zay inona marina moa zany tena ataontsika hoe lay tokony hoe andrasana amin'ny vahoaka malagasy na ny hoe ny olo-pirenena inona le tena hoe olo-pirenena de inona le andrasana anazy manoloana ny zava-misy am'izao fotoana zao ny olo-pirenena mahafantatra satria anatin'io firenena io izy manana zo
ary izy manana andraikitra. Izy dradradradrayntsika isan-isan'andro. Maninona vehivavy anankiray izy tompo rery mitsangana eo amin'ny 13 mai eo de mialahy eo anao. Zony mitsangana eo amin'ny 13 mai nefa tsy navely izy. Ka mba matoa kosa anao manana zo anao koa manana andraikitra. Fa ny antsika zany aza mitaky fotsiny zo fa jere koa ny andraikitra ao amin'ny maha-olom-pirenena anao. Za zany de mahasahy miteny fa io kosa aloha oka zava ndresaka araky ny teny ray aman-dreny zay, oka zava ndresaky ny tena marina ne betsaka loatra ny laingana fafy teto amintsika teto e. Satria betsaka loatra zany dia zay tafiditra anatin'izany tiako anao hoe politika ny atao. Nasorina anatin'ny lohan'ny vahoaka, anatin'ny lohan'ny malagasy fa politika zany ne fitantanana ara-drariny sy ara-hitsiny ny firenenao e, tanindrazanao e. Nefa tsy zany zavatra mandalo. Zany mahatonga andra malagasy miteny hoe io politika io lo daholo tsy ilaina politika. Fiainanao zany tsy ilaina. Nefa ny politika averiko ihany fitantanana ara-drariny sy ara-hitsiny firenena. Zany hoe ara-drariny sy ara-hitsiny zany misy lalàna tsy maintsy manaraka ny idolo ny rehetra. Mila fandriampahalemana tsy maintsy manaraka ny idolo ny rehetra. Mitaky fambolena satria tsy misy firenena mandeha ohatra ka tsy mamboly. Nefa mpambolitsika zao eto Antananarivo daholo izy mianakavy satria tratrany dahalo any ambanivolo any angalariny. Hitanao zany? Ahoana moa ny tsangarany ino moa ty olom-pirenena azy? Nefa zany ny fiainana misy azy. Zany antsika zany. Antsika samby natonga zao zavatra misy eto amintsika zao satria nekentsika. Zay. Zany hoe tokony trotra zany le vahoaka anatin'izay satria somary natsidika eo kely ihany mahakasika ny ramatoa vadiny mahery lantomanandafy teo teny amin'ny 13 mai ny maraina teo ihany koa. Fantatra fa nalainy ny zandary tao an-trano ny tena nanaovana fanadihadiana ary niakatra fampanaovana. Zay ve zany no tokony andrasana, mila mitrotra ve zany le vahoaka mba ho tonga olom-pirenena ahafahany mametraka an'izay anjara asany sy andraikitra zoan'izay ihany. Hitanao moa zany amin'ny fotsy miangatra manina moa ny vahoaka tsy mandroatra. Satria vahoaka io zao de miteny io ramatoa Doris io anie misy zavatra tadiavy misy katsikajy ao e. Tandremo satria mety hitarika zavatra io de avy eo zavatra io hitarika fiovana eto amin'ny firenena de izy nitondra eo rampitso. Nefa raha mitondra eo rampitso izy de hanao an'izao koa izy sahala amin'ny nataony sasany. Ka zay le zavatra ka zay moa koa ka io zany raha tsy zahay mpanao politika magnome ino moa zany tiako tena zany mba ho azon'olona antoka. Angamba mitsamboatra le malagasy jerenao ny tantaran'ny firenena e. Tonga ny roa amby fitopolo, anao mbola tanora angamba tam'zany, angamba tsy mbola teraka akory tonga zany roa amby fitopolo zany tolom-piavotana ny natao agnarany. Tolom-piavotana tokony izy anie manala anao amina fiainana ratsy hitondra anao amina fiainana tsaratsara. Le tolom-piavotana jereo nandamokana. Tonga ny roa arivo nandamokana. Ny 1.20 aloha nandamokana. Tonga ny roa arivo nandamokana. De zay foana ny zavatra ain'andra malagasy. Ahoana moa vahoaka io no mbola atoko hoe andao ndray ilatra fa hitondra fiainana vaovao. Isaky ny tonga eo le olona vaovao hitondra eo to sahala amin'ny tsy mandeha amilony foana zavatra mitranga. Zany ny tokony ifagnazavana ny samy malagasy. Zay no mahatonga amin'ny teny hoe tokony mba misy fiarovana an'ireo zay mpanao politika zay tokoa ny tanjona napetrany. Fa tsy apetraka sahala am'izao ampitoviana daholo ny olona rehetra. Ny malagasy ve zany raha miresaka tsika mijery ny tantara saika lasa sorona foana ny malagasy tao anatin'izay rehetrarehetra zay, tsy maintsy misy raha latsaka foana ve zany zay vao ahafahana mitady zavatra hoe fanovana goavana, ahafahana makany amin'le tena fampandrosoana ho an'ny Madagasikara manokana. Tsy tokony misy raha latsaka raha ohatra ka mitovy fisainan'ny malagasy maromaro. Izy io ne tsotra e. Ataoko tsotra satria tsy tokony sarotra le izy. Hitanao zao ny fitondrana androany de ny teny mihitsy fa tsy maintsy misy fifidianana. Nefa betsaka ihany ny malagasy miteny hoe hatramina naleovatenan'ny fahatongavan'ny fahaleovatenan'i Madagasikara am'izay moa izy tsisy miangatra. Raha ohatra zany miteny hoe nanomboka tamin'ny 20 ihany ny fifidianana eto amintsika tsy mety de hoe reny zanaka piso dia reny tsy maintsy hatsarainy ny azy. De teneniko hoe hatramina naleo teny wa Madagasikara tsy mbola nisy fifidianana zava teto. 10 taona mahery anie zany. Oviana zany atsika vao hita fifidianana mazava. Oviana.
nefa fantatsika tsara fa antsika demokraty ny ankamaroany malagasy demokraty a matoa anao demokraty de anao zany resy lahatra fa tsy maintsy fifidianana ihany a nitondra olona fitondrana vaovao tonga eo tsy maintsy fifidianana nefa tsy nisy fifidianana mihitsy gidragidra foana vao misy fifidianana zany zany natonga anay zay film zay G5 miteny hoe zay niteny filamandre moa diova aloha ny tokotany a diova aloha ny sehatra zay vao tao fifidianana. Ho avy amin'izay tsika Andriamatoa Beranto Maurice fa te hiverina lavidavitra kely ihany aho satria miresaka tsika ny hoe demokraty ny ankamaroan'ny malagasy ankamaroany aiza moa zany le izy fa tiako tenenina de zao hoe zakatsika malagasy ve raha le ataontsika hoe kolotsaina hatramin'ny tany aloha tany novaina tampoka hoe demokrasia le demokrasia mantsy samy manana ny ataontsika hoe amaritany anazy zakatsika ve le izy raha zao kolotsaina sy ny mahamalagasy no hitondrana an'le izy. Hitanao a ho everiko fa diso le miteny fa io demokrasia io a zavatra nafaratsika avy any ivelany zay reto za zany a mbola fanjanatany de fa teraka zay rehefa manao vakansy any ambanivolo any amin'ny tany puirany ray aman-dreny any zay manao vakansy nahitan'zany fokon'olona zany fokon'olona ne representant-drazana amiko demokrasia io satria ny mode de fonctionnement ny ma demokrasia na tsy demokrasia inona moa dikany hoe demokrasia zay nievon'le marobe no arahana zany ny dikany hoe demokrasia fokon'olona tompoka rehefa misy zavatra mitrango eo amin'ny tanàna de avorony vahoaka de zao ny zavatra misy kina ny atao resabe io a ary matokisana anao fa tsy zay rehetra eo de ray ny heviny misy hevitra maromaro rehefa tonga fotoana de tsy maintsy tapahana am'izay hoe inona zany no ataontsika de zay hevitry ny marobe ny atao zany ny demokrasia tsisy zavatra hafa nidikan'zany demokrasia raha tsy zany hevitry nyle marobe ny arahana ka hoana zavatra fantatrao tsara ny zany fokon'olona zany tsy niandry ny fananjatany sy ny fokon'olona teto talohan'ny natongavan'ny frantsay teto Madagasikara efa nisy an'zany fokon'olona zany amiko zany efa mipetraka mazava tsara le fanaovana ahoana moa zany fangalana fanapahan-kevitra anivon'ny vahoaka malagasy zany ho any tena demokrasia donc tsy mitombona le hoe io ane zavatra antavaratra any io na nitandrefana any io no entina ty mitsika ty antsika tokony nohony antsika fokon'olona zany tsisy aminao ka inona no mahatonga l'izy lasa somary ataontsika vao mahay manakorotana an'le ka satria boka zay le teniko anao lainga tsara lahatra io ne lainga tsara lahatra io ne betsaka ne lainga tsara lahatra afafy eto amitsika eto de zao ny tonga anaty loko voalohany de hoe jereo fa ny mpanjalako no mitondra eto Madagasikara foana hatramin'izay indrindrandrindra moa fa tamin'ny republika voalohany za mavita amin'ny tantara aminao fa diso zany antsika zany tokony hamakafaka hoe inona tokoa moa natonga ny malagasy sasantsasany vitsy tena vitsy ny teny fa tamin'ny republika voalohany ny vazaha no nanjaka teto teneniko aminao ny antony anankiray satria président Tsirana tamin'izany fotoan'androny rehefa tonga ny fahaleovantena tsy nanaiky izy ireo vazaha rehetra zay niasa tany amin'ny administration tany tamin'ny administration koloniale zany de mbola noho ny asany rehefa tonga ny administration ny Madagasikara efa naleo tena io ane tokony mba manontany tsika hoe adala ve président Tsirana sa nisy antony io antsika tsy miteny tsy mba mitady hoe ina tokoa moa no mety antony zany za te manana ny hevitrako ary ho teneniko aminao eto androany ny hevitro i Philbert Tsirana mbola tsy filoham-pirenena izy efa olo voafidy nitety any Madagasikara talohan'ny octobre 1958 zany valo amby dimampolo sy sivanjato sy arivo izy mitety any Madagasikara io de alainy anarana daholy ireo malagasy zay nanana asa tao amin'ny administration koloniale efa asa ambony hitanao nalainy anarana daholy papako zao sahala am'zany any papako ane mbola fanjanahantany izy de fa adjoint chef de district tsy angamba za matoko fa tsy hoe Beranto ny agnarako zany nangalana anazy ao matozy natao an'zany satria manana an'izay traikefa izy hiatsika an'zay andraikitra zay nalainy président Tsirana ny agnarany tsy mbola naleo tena kory Madagasikara tsy mbola republika kory Madagasikara de reo olona reo nalefa ny président Tsirana niandritra tany andafy papako ane tovolahy CSD no diplôma tam'zany fotoana zany naninona izy tsy sahala amin'ny malagasy sasany indrindrandrindra fa reo zay eto ampovoantany avy eto Antananarivo navela nianatra nandeha tany amin'ny lycée CSD izy de mandehana miasa zany ane le problème zany ane ny olana nisy teto misy gasy zany amina
raha ohatra ka tsy aveto Antananarivo na de hita raha fa nianatra ary mety avito fianarana tonga de andehana miasa zany no izy ka hitanao zany raha ohatra tonga ny fahalovantena raha ohatra ka tonga de noroasina daholo reo vazaha reo satria efa naleo tena atsika de olona aveto Antananarivo daholo ny tana ny andraikitra rehetra eran'ny Madagasikara mety aminao ve zany foko 20 atsika tam'izao fotoana zany mety aminao hoe foko anankiray nitondra ny hitanao ny mety ho lanjany zany tsy nasiana lanja président Tsirano veriko anazy zay olona nieritreritra hoe tsy mety zany de aleoela aloha nandefa an'ireo malagasy zay nianatra tokony nampianarina nefa tsy nampianarina navita ny tana andraikitra efa ambony tamin'ny fanjanahantany nalefa nianatra naninona tonga ny république malagasy tsy tonga de novany ara le district tsy novany sous préfecture jereo tsara niandry izy an'ireo gasy nalefa nianatra reo tafaverina zay vao novany sous préfecture novany district natao sous préfecture naninona niandry 5 volana ndray izy na ray taona zay vao nanangana ny préfecture satria io tompoko amin'ny fiheverako azy oa oka ny pahay tantara anadiso na namarina ny teniko niandry 5 volana ray taona izy zay vao nanangana ndray ny préfecture satria nampiasainy natao sous préfet aloha reo olona reo hoe azaka préfecture ve rehetra tsy azaka zay izy vao nanao préfecture hitanao le fiakaran'le andraikitry n'le olona de za de miteny aminao azontsika atao na ankehitriny ara mijery hoe firy moa ny vazaha niasa tao amin'ny administration malagasy tamin'ny taona 1970 ary firy ny vazaha niasa tao amin'ny administration malagasy tamin'ny taona 70 mba fakafakao ane za matoko fa gaga do hay ve marina tokoa zany satria raha vao velona reo malagasy nianatra reo misolo vazaha dia miamena nisan'ny vazaha zay teko anao hoe le izy ane le lainga tsara lahatra ao sarotra be le izy satria zany tenena raha vao maleo tena Madagasikara tokony asolona daholo ny vazaha kangao izy io zay fotsiny ny paramètre amin'ny fitondrana firenena misy paramètre hafa ao hitanao de farina janiko am'zay satria mety lava be le izy za efa 1 taona 2 taona vao niakatra nipetraka teto Antananarivo eo vao mafantotra fa misy an'izany école maternelle zany arika hitanao za vao nanomboka nianatra classe de 12e anao va efa nere hoe nisy zany classe de 12e zany satria tany amorontsiraka tompo tsisy école maternelle raha vao mianatra anao de classe de 12e anao vao mianatra nefa ny teto Antananarivo zany nanararoatra ny fisizany école maternelle zany de navita nianatra tao izy de niakatra école primaire izy de niakatra CEG izy de nisy lycée te de nampidirina lycée izy ny papako zay nianatra tao amin'ny Saint Michel navita CSD angamba za matoko fa roatra ka nijerena fotsiny angatra i papako io mba navita nalefa tany amin'ny lycée naniny izy tsy nalefa tany amin'ny lycée fa tonga de nasaina niasa zany zavatra nisy teto Madagasikara zany tsara fakafakaintsika samy malagasy afantarantsika zavatra marina tsy tantaraintsika zavatra lainga fotsiny lainga tsara lahatra satria zany moa no izy na tianao na tsy tianao tsy maintsy misy olona manana kajikajy manokana fantatrao tsara anie zany misy eto Antananarivo olona masamy teny hoe aleonay merinanay adala mitondra firenena toy zay taniratra côtier na de mahay ara tsy maregninao ve zany teto Antananarivo naregninao sa tsy naregny antanio za tsy mitady valiny nisy tokoa ve zany sa tsy nisy mba magnontania anao zany ne zavatra nisy teto zany zavatra nisy teto ka io zany tsy tantarainy amitsika samy malagasy tazorina any aleonay ozy adala nenay mijano eo toy zay ny avy any ambadika any nefa tokony havitan'io iverinao zavatra sarotra be le zany nefa nisy malagasy mpiray-tandrazana aminao nasany teny an'izany teto ary zany tsy maintsy ho tenenina ho fantapoko fantam-pirenena de mamakafakadolo ianareo de avereno amiko ny teniko rotra ka tsy mariny zany avereno amiko ny teniko rotra ka tsy mariny zany ary rotra ka tsy marina tokoa zany de ekeko ay ve zany oa nandainga oa le olona niteny tamiko fa nanatrika an'io fivoriana io zay gaga de niteny tamiko olona aveto Antananarivo ny tantarana am'zany le ty zany namonjy firenena salamso de zao ny resaka marina ve zany le atokisako le olona de mba miteny tantara anazy koa zany roany hitanao le izy de sahala am'zany io resaka hoe
côtier taloha zany tsy mba manaiky an'io voambolona côtier io e. Za rehefa olona miteny amiko hoe antsika côtier de za magnontany inona moa zany côtier zany. Côtier tsy de tazavaiko aminy tsy ekeko a le voambolona côtier satria ampiadininy merina nampadininy olona sasany amy merina ny côtier. Ina mahatonga an'io satria hony a raha vao miresaka côtier anao de dika zany misy an'izany cause côtière zany. Zany efa de miteny aminao fa zany cause côtière zany tsy misy zany fa tazomina am'zany atsika mianakavy, ny merina voatana am'zany ary ny côtier koa voatana am'zany de nefa zavatra laika fotsiny io. Iza namorona an'io tsy fantako, za manana ny hevitro fa mety ho marina mety ho diso. Ahoana ary ny ahafahantsika manarina kosoka an'izay zavatra rehetrarehetra ataontsika hoe efa voadilotra mafy efa mahazo fako zay. Aka morana e, za fa mangataka zany efa ho telopolo taona mangataka sorato am'zay ny tantaran'i Madagasikara, sorato ny boky tantaran'i Madagasikara. Hitanao a, antsika zao vao 2020 ny tapitrisa, ny Amerikana anie 400 tapitrisa e. 400 tapitrisa reo tompoko boky anankiray ihany, livre d'histoire des États-Unis ho anjareo mianakavy de manaiky an'io daholo izy 400 tapitrisa. Ny frantsay zao a 520 tapitrisa raha tsy diso a, boky anankiray ihany livre d'histoire de France ekeny izy mianakavy io tokoa ny tantaran'ny Frantsa. Za zany de mba miangavy sorato am'izay ny boky tantaran'i Madagasikara de am'izay antsika 20 tapitrisa manaiky fa io tokoa ny tantara de zay voasoratra ao ekentsika daholo. Zany androany miteny zany hoa io resahana mikasika an'ireo mahery fo ny MDR mareo tsy ekeko tantara io, tsy ekeko. Ka zay indrindra ianao milaza hoe soraty nefa ianao isany ataontsika hoe nahita n'le lalan'le tantara ray manontolo, tsy mahatsaro tena tokony ho isany ao anatin'izay koa ve? Loka zany tsy historien e. Io misy fomba fanaovana io. Za matoky fa reo historien malagasy reo mafantatra an'izany daholo. Fa za de mba samy teny aminao fa za rehefa andresaka am'zany amina namany historien tsy omeko anao ny anarany satria sao de betesin'ny olona izy ny teny tamiko. Zay ny Ozy Maurice niezaka hoe hanoatra ny boky tantaran'i Madagasikara fa nytenina zay apetrao any io nazo baiko. Hitanao zany maninona eran'izao tontolo zao ny firenena rehetra manana an'izany hoe boky tantarany zany, maninona Madagasikara tsy manana. Io zany eno manontany ako inona atao, io ny lakile, io ny code secret, io ny code secret le tantara tompoko sorato ny boky tantaran'i Madagasikara de meo an'io daholo malagasy tsirairay de tenenina mino moa ty forcena mihitsy ary hoe io ny tantaran'ny firenenao de tsy maintsy manaja an'io daholo antsika mianakavy de hiala ho azy io satria betsaka manko no zavatra ino moa ahitsin'le boky tantara na izy miteny hoe zay tokoa le izy, na izy miteny hoe tsy marina iny zao ny tena izy. Zany isan'ny zay teko arao, io ny code secret io. Miaino an'le tantara de te hiteny ihany aho hoe isan'ny araky ny fanlazaiko teo tany ivelany ianao no nipetraka 2024 ianao tonga teto toerana teto Madagasikara, nisy tanjona mazava resaka politika mazava ho azy efa voalazanao teo reny ihany tratra ve ny tanjona taona 2024 tsika am'izao fotoana? Za tsy 2024 aho verina teto za tamin'ny taona 2000 aho niverina nipetraka ta Madagasikara. Fa za zao mivezivezy satria mitsabo tegna any vadiko. Azoko tenenina eto zany. Tsy zay mipetraka ao Mahajanga, niala teto Tanariva de mipetraka ao Mahajanga zay nagnamboatra ny tragnonay ao Mahajanga, ao zay mipetraka fa seho le aretina izy manana mavita mitsabo tena any andafy de za niteny aminy hoe aleo miverina any andafy mitsabo tena. Zany mampivezivezy ahy eo fa za zany fonenako teto Madagasikara. Zany mampivezivezy ahy eo. Fa rehefa tany andafy regny namana fa tonga any de ndao de mifampiresaka de ahoana ty Madagasikara ty de zany natonga anay noho ny eritreritra nitovizana, zany natonga anay nanangana ny fikambanana io any andafy. Fa rehefa miverina aty za zao hamonjy ny raharaham-pirenena ty dia miteny hoe zao ny zavatra natsanganay any andafy any zay zany mieritreritra hoe tokony asiana antenne an'io fikambanana io aty Madagasikara. De reo namako reo niteny hoe zay tsy mila an'izany antenne fikambanana zany fa andao izy atao antoko noho ny antony maro zay tsy tanisaiko eto. De zany natonga anay hoe nanangana an'io natao tokoa antoko.
zay ny antony fa za mipetraka eto Madagasikara fa azo atao aloha mipetraka any Andilambato any za ialana tsy indrindra tompoka tsy maheno koa mandroso kely antsika maro ny avaram-pianarana amin'izao fotoana izao raha saika ataontsika hoe manaraka an'ilay tantara teo tsika efa maro ihany kosa ianareo na isika malagasy mihitsy amin'ny ankapobeny no avaram-pianarana manam-pahaizana mangingina manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao aiza ho aiza ny tokony ho anjara toeranareo ka io zany mbola voagejan'le teniko anao hoe voagejan'le lainga tsara lahatra amin'ny teny vazaha io inhibition ny anarany zany hoe misy zavatra zany zay nitantarenanao no fazaza agnatin'ny loanao iny iny tsy mametraka anao io ny sahala hoe fanajana maninona androany rehefa mahita olo maventy mipetraka mitsangana nefa anao mipetraka de mitsanganao mametraka azy zao hoe fantatrao tsara zany betsaka be ny gasy tsy manao an'izany tsony tsy fantany tsony dikan'izany hoe fanajana zany fanajana zoky zany efa tsy fantany sahala am'izany zany mikasika an'io resaka fanaovantsika amy rahalahy io to betsaka be ireo malagasy zay avaram-pianarana zay tsy tia lala fa raha tsisy nivoaka amy malagasy ane izy tsy navita ny anatra etrany malagasy tsirairay na vitan'ny fanjakana malagasy etrany na fananany ty firenena ty na vitan'ny mpanjanaka tam'izany fotoana zany nanangana an'ireo sekoly reo ane ary ny malagasy ane tompony io fanagnana io zay ny zavatra nasorony vita nasorony agnatin'ny lohan'ny malagasy tsirairay antsika zany de tsy mieritreritra akory fa io volamena hitan'ny Dubai io ne anao ako io io any malagasy tsirairay io nefa de tsy hita fotsiny ary za ara de miteny fa matoa io navoaka any satria fa betreo resaka efa nivoaka maoko am'izay agnafegnana an'le arivo taona zay navoaka antsokosoko teto de ny telo amby fitopolo navoaka hoe jereo fa am'izay zany mavita milaza ny fitondrana hoe hitanao zay ne magnara-maso amin'io tsy zavatra mivoaka antsokosoko eto nefa fantatreo tsara ny bois de rose navoaka teto tamy fotoan'andro fantatreo tsara ny volamena sisy za de matoky fa nareo serity moa leo tomasinao izy zao raha miteny amitsika hoe 100 taona isaky ny herinandro ny avoakany ao za matoky fa angamba 200 taona isan-kerinandro mivoaka ao satria zany ny zava-misy eto Madagasikara de ianao malagasy zay tompony hitanao am'le teny gasy hoe mangety etam-bolo lakana mangety etam-bolo lakana no repretan-drazana amiko anao tompony tsisy tombontsoa hitanao amin'io fa ny sasany foana mbazo ny tombontsoa an'io zay le izy ka zany mahatonga anay mitsangana foana miteny hoe tsy mety io zany mahatonga anay manaingy fantareo tsara angamba ny teny filamatra ny fizazimany de zao aiza daholo ny malagasy vagnona tsy mbola vonona mihitsy aiza daholo ny malagasy vagnona tsy matadidy fa misy an'izany valibabela zany eto Madagasikara ahoana moa ny afantarany valibabela na ny fombany eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny tanànany ary efa tsy fantantsony zany hoe fifanajana zany tsy fantantsony zany tenerana zany tsy fantantsony ireo zany aloha tsy maintsy averina io ane mahatonga anay ifimy amiteny hoe fantareo moa dikany hoe ifimy etsika iomborana ho fanarenina sy fanorenana ifotony tsy maintsy averina mifotony aloha ny zavatra rehetra hitanao io zany raha ohatra ka tsy mbola mazava amin'ny mpiretan-drazana de azavay foana za zao rehefa miteny hoe tokony atao ny fampiavana-pirenena misy ane malagasy 20 taona lasa zay niteny hoe tsy ilaina io tam'izay nangataka an'izany nefa izy ilaina androany naninona tsy ilaina tamin'ny 2000 ilaina androany 20 taona tafarany reo tsy mba nantany any akory hoe firina marina moa tianareo atao am'ty fampiavana-pirenena ty tsy ilaina zany fa nga nisy malagasy ny famony teto tsy nangatahana aminay ny antony natonga anay nitaky an'io fampiavana-pirenena zao za satria omena fotoana fitenena zao de mitantara amin'ny mpiretan-drazana amiko anao tompo raha tianao ampiavana malagasy amy malagasy mpiretan-drazana amiko ampiavahano amin'ny tenany aloha ny malagasy ampiavahano ahoana moa zany hoe ampiavahano amin'ny teny ampiavahano ndray izy amy fomban-drazany ampiavahano ndray izy amy tantarany fireneny ampiavahano ndray izy amy mamalagasy azy zay izy ho mavita ampiavahana amina malagasy sasany zany izy io zany mahatonga anay mitaky foana hoe sorato ny tantarany firenena malagasy ka sao tokony ho atao tamtamina be mihitsy ary izy ty satria lasa ohatrany hoe resadresaka reo samy mpanao politika resadresaka reo ty ambony plateau lasa tsy voakitika lasa tsy mahatsiaro tena ihany ka le olo-pirenena fantanao tsara ane
ry tovolahy mpiretan-drazana amiko hoe raha ohatra anao ty ampihely zany hevitra le ra Madagasikara ilana vola zany e nefa fantatrao tsara fa raha ohatra anao eto Madagasikara raha ohatra anao ka tsy nanao ministra raha ohatra anao ka tsy nanao directeur na banque centrale anao tsy hitan'izany vola zany e tadidinao ve le directeur na banque centrale tao Manakara 50 milliards nivoaka tao de aiza le rangazy zao de tsy hita any fotsiny mandehandeha any tsy tadidinao tsara vo vetivety le tsy haiko firy kilo ny volamena tao bureau-ny ministre ny industrie moa sa ministre ny Arena Kibotany de tsy hita fotsiny iny zao de vitavita ho azy iny de vitavita ho azy de za miteny raha ohatra ka tianao tantaraiko amin'ny malagasy mpiretan-drazana mo zany zavatra resako zany ome vola ahy tetezako anaovako mivatoro mo anaovako mivatoro be ranto miavatory fa ahoana izy iny miavatory miavatoro anao tory Madagasikara za fa zany no resako any za tsy teny hoe na firy emi-danina na tsy zay no resako any raha za manam-bola ry tovolahy namako havako de hitantara tantara malagasy mpiretan-drazana hoe zao no marina zao no tsy marina zany tokony zany daholo ny ataonay mpanao politika zao fa tsy anao gesticulation anao eraoera eran'ny Madagasikara zao zany hoe tianao tenena zany raha tsy manam-bola ny atoko anankiray ny mpanao politika de tsy afaka ny anao ny tena hoe asany le politika araky ny tokony ho izy ka anao moko nanontany anao hoe fa maninona tsy ho ataonao rempokorem-pirenena zany fa zany tsy tianay nitazona an'izany fa zay no izy oa satria mazava ane zany ianao ane rehefa amorolo te Antananarivo de vola zany e satria anao tsy maintsy magnefa nofan-tragno anao namanao koa tsy manaiky avy eo ohatra ka tsy omenao limonady kely na omenao ino mozy te reny soavaly telo sisy de tsy ho avy izy e zany le ny olana misy e ary za de teneniko marina zany za mireo namana hoe andao tsika nangana toko zany teny tamin'zareo tandremo le zalahy fa sao de hoe mazava loatra raha nangany toko izy io tsy maintsy Maurice Berante no filohan'io ao za de fa miteny hoe Maurice Berante reo ka tsy milliardaire sao de manantena reo andao hiditra amin'ny antoko io fa misy milliard tsisy milliard ato ary zay zao de mbola mitady vola anaovanay fampelezan-kevitra fantatrao tsara zany ny olana misy resaka mahakasika ny toedrarah am'izao fotoana zao tsika ny fifidianana moa zany zay aloha zany resaka voizina am'izao fotoana zao anisan'ilay fanambaran'ny prime ministre iny laza fa tsy hikitika intsony lalam-pifidianana tokony zavatra tokony ho tenenina ve zany zavatra zany raha zao am'izao toedrarah misy zao ka io boka samana ny zavatra tiany atao ny olona na mampalelo an-tegna ara sahala magaga hitanao fa nisy fionana zay nikarakarain'ny Frédéric Ebert angamba vo 10 andro zay sahala amin'ny manome lanjany le teny natao premier ministre ne io hoe anao charte de bonne conduite ony charte de bonne conduite zany satria ny fitondrana miteny andao ataony fifidianana de anaiky an'io daholo malagasy rehetra nefa izy teniko anao teo malagasy rehetra maromaro ny malagasy efa resy lahatra fa tsy mbola nisy fifidianana nahitsy zany teto ary fotoany am'izay zao tokony karakarany samy malagasy mba hisiny zany fifidianana zany dia charte de bonne conduite reny natao fantatrao moa firy ny antoko eto Madagasikara androany fantatrao ve 100 ony nefa toko 10 fotsiny nantsony tao ny 50 zany ahoana sa de efa mahafantatra izy fa reo 50 reo aza mandatsaka candidat fa ny candidat-ndreo 10 reo any no tafiditra mety tafiditra amy 2e tour ao hitanao zany ne zavatra misy atao firenena ary tokony kianitsika rehetra fa tsy ekena ny zavatra sahala am'zany avela mandehandeha fotsiny mazava amitsika ve dika zany hoe charte de bonne conduite charte de bonne conduite zany misy lalàna zany eo misy lalàna mipetraka de manaiky anao fa tsy maintsy agnaraka an'io lalàna io raha fifidianana andresana nefa io lalàm-pifidianana io no ikianinay hoe tsy mety io za zany asainao zany tokoa angamba tsy nanantsonjareo na hoe Maurice Berante aza toy ty fa iny tsy anao sonen'io charte de bonne conduite io mety zany tokoa ny heviny raha ohatra ka tena mamakafaka tsara antsika fifampitoniana zay no ataontsika hoe isan'ny voizinareo i film G5 amin'izao fotoana izao fifampitoniana makaiza marina moa satria raha mijery ny tantara ihany koa efa nisy kely ihany ny ataontsika hoe fifampitoniana kanefa ohatrany tsy nitondra anakaiza inona tena tombontsoa ao anatin'ilay izy tokony tsara ho fantatra sy afana mametraka ny tena hoe mazava-dehibe an'io fifampitoniana raha ohatra ka
voasoratra ny boky tantaran'i Madagasikara. De boky tantara io zao no miteny amintsika hoe le fampidinina natao tamin'ny taona salamizao, ay tsy fampidinina fa resaka fotsiny. Fampidinina atao tamin'ny taona salamizao tsy fampidinina. Ka sao lasa ho zay ihany koa ny am'ty? Ka orangaty raha ohatra veloa mametreritra hoe tokony hovana zavatra eo de tsy mba ho agnara-maso tsara anao hoe ho tena fampidinana tokoa ny andalo eo. Fa de ho ataon'olona kajakaja foana ve tsika? Kajikaja foana tsika mianakavy, firenena ray manontolo, efa fantatra ny lesoka. Fantatsika ny lesoka. Ka hoana de antsika zany de mbola fandriana amin'io de anaiky an'io foana. Zany tokony zany nino moa ty fantenina napetraka e. Vadika kely mandroso ihany tsika ao anatin'izay ny fifandimbiasam-pahefana teo saika somary tsy ara-demokrasia loatra fa fifanonganam-panjakana, fanonganam-panjakana miverina ihany izy io am'izao fotoana izao izay mitondra de ahongana inona no tena mety hoe tokony araha mijery ahafahana mametraka an'ilay tena hoe olona na toetra na ataontsika hoe critère ialaksiny am'le teny vahiny le olona tena hipetraka tokony ho filoham-pirenena ahafahana hoe tena manaiky hoe tena izy tokoa zany io fa tsy zary zay tonga de ho ahongana foana. Kitanao io hoe zavatra efa nivalivaliko ihany kely tsikelikely ina moa no tokony hoe ifotony. Dikan'izany na lalam-pahamorena mipetraka eo ary zany tsy maharaka amin'ny tokony ho izy. Le tsy mampanaraka anazy amin'ny tokony ho izy anie tsy de le ohatra hoe tsy tsara io lalam-pahamorena io. Izy nanao an'io rehefa tsy magnaraka an'io. Izy manao an'io. Ny amiko teneniko foana zany. Zaho de mba angamba za ty tsy haiko candidat ho chef de région tany aminay tany. Nefa désigné efa 5 taona zao rangaty de mbola gouverneur désigné foana an'io. Lalam-pahamorena nefa io. Izy io zany raha ohatra ka hoe anao lalam-pahamorena vaovao tsy de loatra hiteny aminao loatra hoe chef de région natao eo na gouverneur fa hoe inona ny zavatra tsy maintsy ampidiritsika anaty lalam-pahamorena io am'izay raha ohatra ka filoham-pirenena tsy manaraka io lalam-pahamorena io de miongana izy. Zany ny tokony zany ny zavatra tadiaviny amin'io. Antsika zany tokony mahafantatra tsara inona tokoa ny tsy nety teo aloha zay tondrana fagnovagna. Izy oa zany raha ohatra ka anao filoham-pirenena zavatra baikony lalam-pahamorena zao ataovy tsy ataonao de miala anao ny dikan'izany. De za de miteny hoe voaka malagasy 7 tapitrisa iaraka hidina amin'ny lalina miteny amin'io filoham-pirenena miala eo anao fa tsy manatanteraka le lalam-pahamorena. Zany ny tokony ho izy. Zany ny tokony izy. Ary am'izay fotoana zay na io miaramila hoe raha tsy valana. Satria zinony izy ny tafika le zao tsy tandroko ary ny vozona ary ny vozona Madagasikara. Zay ny tena izy. Fa io tandroko ary ny fitondrana io. Zany no izy. De za koa miteny amin'ny miaramila hoe mitafika hoe averina am'lony ny tafika io. Ataovy tandroko ary ny vozona tokoa ny tafika araky ny eritreritra nanaovana azy tamin'ny voalohany. De isan'izany. Raha ohatra ka zavatra takiany voaka malagasy ekenao ankitso-po de anao rehefa mahazo baiko anao zatsy anao an'io hoe zany tokony zany no izy. Ankitso-po. Hitanao anisan'izany ny mahaviboantsika malagasy. Antsika malagasy fanao politika amin'ny fo. Ny fontsika ny ampieritreretsika fa tsy ny lohantsika. Na zavatra hitantsika tsy ny lohanao miteny aminao fa diso zany fonao miteny tsy mety foana io e. Zay mahatonga am'le teny hoe tsy maninona fa mety daholo. Ny lohanao miteny aminao hoe tsy marina zany fa ny fonao miteny merina salamiko io tiako. Zay hitanao. Zany anao miteny amiko inona ny tokony atao zany ny tokony izy. Manainga ny malagasy hoe mba hieritreritra am'izay hoe ny lohany ampiasao rehefa manao politika fa tsy ny fo ampiasaina. Zany tokony izy. Raha nitraikefanao Andriamatoa Beranto Maurice ohatrohatry ny ahoana ny olona tokony hipetraka am'izay atao hoe filoham-pirenena zay. Ny toetoetrany ny ataontsika hoe ny karakterany ahafahana mamaritra hoe tena mazaka ny toerana ho filoham-pirenena. Hitanao lalam-panorenana dina mpiarahamonina io. Dina zany amintsika malagasy tsy azo ahoana moa zany tsy mety anao tsy hanaraka dina fanaovanao amin'ny namanao. Tsy mety. Lalam-panorenana tompoko de dina. Jereo ny olona io raha ohatra ka magnaja an'izany dina zany. Magnaiko fa lalam-panorenana io dina mpiarahamonina malagasy tokoa io. Sahala am'izany lalam-pifidianana, sahala am'izany ny fitsarana, sahala am'izany ny fagnabeazana, sahala am'izany ny fitsaboana. Dina daholo reo.
Ka firy amin'le malagasy moa no tena mahalala an'le lalam-panorenana tokoa ny ahafahany mamaritra hoe mifanaraka amin'ilay dinina misy tokoa. ampahana malagasy sy teninao teo zay avaram-pianarana mavita miteny aminy zao ny dikany io zany ane izy io atsika ne tsy mila hoe malagasy sivy amby roapolo tapitrisa de ho avaram-pianarana daholy tsisy firenena sahala am'zany fa misy ny avaram-pianarana ireo mahay tantara ireo mampitsara ireo mpampianatra zay mahafantatra an'zany tsy eo avelanao anao raha fahatany ntsony izy ny DG ny CNAPS tsy avela kodikodiny vola ntsony izy ny directeur ny banque centrale manakara tsy avelatsika aka vola ntsony ny ministre sisisa jerenao zao fa malaza ane zany ahoana ny navitanjareo nanao nio tour orange io hoe to volany tsy haiko inona moa no nalainy nanao nefa io tsy tokony havitanao an'zany de tsika fito amby roapolo na enina amby roapolo tapitritsika am'zany fotoana zany de nanaiky daholo ny firenena ray manontolo zany le olana ka tsy ilaina ne malagasy sivy amby roapolo tapitrisa ho avaram-pianarana daholo fa ao misy ampahany ilaina ho avaram-pianarana fa manao tokoa ny andraikitra mahavaram-pianarana misy andraikitra io agnatin'izany ao ny atao hoe valibabena agnatin'izany ny atao hoe valibabena Amaraparana ary valibabena fomban-drazana ny valibabena azadiko fomban-drazana zany valibabena zany fomban-drazana angamba hoe tsy fomba ahoana ho tokony kolotsaina sotoavina sotoavina zay sotoavina malagasy ny valibabena fa zao de misy malagasy sahala aminao malagasy ray malagasy reny malagasy dadilahy masamy teny hoe sotoavina zany tsy ilaina ntsony sotoavina anga misy vahoaka mavita miaina tsy sotoavina anga misy vahoaka era zao tontolo zao mavita miaina raha tsy sotoavina ary raha tsy arahano sotoavina io to sahala am'zany ny malagasy mandroso de mandroso ny fotoanantsika Andriamatoa Beranto Maurice amaraparana zay angamba no afaka ilazako anazy misy fanontaniana vitsivitsy reto sisa hoe tsika amarana ny fandarana amin'ity hariva ity ny fahitanao an'izao toedraraha zao mety izy ve ny fifidianana amin'ity taona 3 ity tsy misy fifidianana io tsy misy io satria fa betsaka loatra malagasy miteny hoe tsala am'zao tokony lovana fifidianana za zany matoky na oela na oengana anaiky io fitondrana hoe marina tokoa zay ny zavatra nandalo tamin'ny valo amby folo sy roa arivo zay ny zavatra nandalo teto tamin'ny roa sy roa arivo zay ny zavatra nandalo teto tamin'ny taona tsy haiko intsony de aleo angamba mba atao izy any engany e azafady io fa zany filazany azy avaratra agny angetorandranahary izy de agneky an'izay fo izy de tsy mety le fividianana de ho ataon'izy zany mety mbola isin'ny fofopofona tetezana ka zay boka io angamba tsy maintsy atao tetezamita io any azo atao tsy tetezamita io tetezamita rotraka le fotoana mefoy rotraka tamin'ny fotoana zay nangataka an'zany natao io nanana fotoana tsara nanaovana an'zany fa ko andom-pirenena zany le resaka 5 andro na telo herinandro zany de vita rotraka tenanao ny zavatra tsy vita fotsiny angamba ty ino mozy ty refontin'ny liste électorale ty zay manjary resa be nefa efa 4 millions lany tamin'io zany hoe mbola hoe kena zany ny tarany indray ny fitondrany zao zaho tsy miteny hoe raha ohatra hoa antsika androany vao début juin fifidianana zany amin'ny farany taona vao atao mbola misy enim-bolana zany raha ohatra ka tiantsika tokoa manana finiavana daholo ny malagasy rehetra isa-tokantrano eran'ny Madagasikara hoe tsy maintsy atao tokoa fiandom-pirenena ny zavatra olanina amin'ny fandom-pirenena nefa mazava tsara agnatin'ny loha za manana ny hevitra anao manana ny hevitra ao sa mamelavelatra ao de manao safidy atsika mianakavy hoe inona raha ny atao ny hevitry avitra ve sa ny hevitry Maurice Beranto le rahana zay ny de vita ary manaiky antsika fa zay tafavoaka eo de ekeny rehetra satria zany ny dina fiarahamonina de malaky ane zany malaky tsisy ambambagna zany fa antsika tsy tanao anazy fotsiny nefa tonga raha sahala amin'io ela io hoe misy tetezamita indray zany de hitanao le tetezamita satria tsy nanao ny nataony tetezamita tamin'ny farany teo de itetezamita io zany de tamin'ny voalohany mihitsy tetezamita zay tsy mila tetezamita ntsony ny tokony atao hoe zay tsy mila nyreny ntsony hitondra tetezamita eo fa mba olo malagasy vanona mitondra tetezamita zany ny tokony tenenina fa reo efa nagnondrana hoe nybolomenao hoe hitondra tetezamita ndray mba safidio tsara izy an'olo hitondra tetezamita fa tsy olo apetrapetraka fahatany napetrapetraka fahatany nitondra tetezamita tamin'ny 5 arivo ane ry malagasy mpiray-tanindrazana amiko hoe napetrapetraka fahatany azo fehezina zany tetezamita sady tsy mandatsaky indray anaty lavaka ny firenena raha zay fomba zay ny tokony izy zao ane
za ty a mba nitambatambazana hiditra tanatin'ny fitorana tezamity iny renina tsy niditra satria za tsy te hanam-bola satria za de efa nafantatra fa tsy mandeha milona io tetezamita io de tsy niditra nisy ane gasy prétendrazana amitsika ny tena amiko lahy tegna daly lahy zany amy politika eto amitsika zay ho an'ny politika ny lahy fa tsy zay ny politika ny Maurice Beranto za raha ohatra ka miditra agnatina fitondrana tompoko satria fantako fa fitondrana hitondra famovagna hitondra fampandrosoana hitondra fitoniana hitondra an'izay tadiavin'ny vahoaka malagasy tsirairay eto amin'ny firenena de miditra tokoa fa raha zany tsy miditra hitako anao zany za leo mba te hanam-bola za te hanam-bola manao salamy sasany fa za tsy manao an'io zany ne mampomena misy sasany miteny zaho ane efa ministra tsy haiko firy za anao rangaty ataonao teny filamatra anao zany za fa ministra zao nefa zao ny firenenao raha zaho amy toeranao za magnatra za raha za ministra labio za tsy mbasa miteny ao za nefa ministra aleoko amy teny za tsy mbola ministra ao satria magnatra za zany fitondrana zany a ampandroso firenena ny dikan'zany hoe fitondrana zany ny dikany définition hoe fitondram-pirenena mampandroso firenena mitondra fitoniana eran'ny Madagasikara mitondra fandriampahalemana eran'ny Madagasikara magnome rano rehefa tany tsisy rano magnome sakafo rehefa tany tsisy sakafo magnome asa raha ohatra ka tsisy asa zany ny tena fitondrana ankoatran'izay a tsy fitondrana zany fa zavatra hafa antsika zany de hoeveriko hoe sahala amin'ny za misaky teny hoe saika adala fa satro loatra ka mba le voambolana adala fa manatso an'ireo olona reo hoe mpitondra reo tsy mpitondra reo mpikarakara ny tombotsoan'ny fianakaviana izy zany ny tokony ataontsika reo mpikarakara ny tombotsoan'ny fianakaviana fa tsy reo tsy mpitondra reo amiko e tsotra leny a tsy mpitondra reo amiko fantaniana farany Andriamatoa Beranto Maurice amaranantsika an'izao fandarana tamin'ity androany ity zao a raha isy androtsaka Andriamatoa Beranto Maurice vonona ho fidina ho filoham-pirenena avy anarina ny firenena raha ohatra ka voadio ny sehatra voadio ny kianja ary manaiky dolo raha malagasy rehetra fa zany lalam-panorenana zany tokoa de dina ampiarahan'olo malagasy 5 tapitrisa tsy sarotra ane zany raha ohatra ka misy malagasy preako teny hoe Maurice Beranto tao enao toananay fa milatsalo mandeha raha ohatra ka zany ny condition zany ny zavatra tsy maintsy tomombany eto Madagasikara satria anao na te hampandroso any Madagasikara ny anao ohatra mbola zao nytoesaina tsisy Madagasikara androso eto e raha tsy hoe anao dictature anga manino hoe atao terivozona dolo ny zavatra rehetra tsy maintsy mandeha zay tsy mandroso atao colonne couvret de tsy maintsy mandroso zay tsy mandroso de ino mozy ty bararata no mikavokazo eo afara ao zay angamba raha ohatra ka zay nilaintsika ahoana moa fa de atao zany akasitrany ianao Andriamatoa Beranto Maurice nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana dinga tamin'ity alatsinainy 5 volana jona taona 2024 ity amikray minitra ianao amin'ny tinana na hitondrana hafatra ho an'ny vahoaka malagasy ao anatiny izao famaranantsika ny fandarana izao miangavy amin'ny prétendrazana rehefa miona amiko fampiresaka amiko am'izay ho fantany tsara hoe Maurice Beranto hoe zavatra tenendreny heviny tokoa sa zavatra atao karakory mbo teteko atao lainga tsara lahatra sahala amin'ny any sasany zaho nefa mangataka an'izany foana e anareo mpanao gazety eto Madagasikara tsy mba hanao an'izany journalisme d'investigation ho averiko foana zany antaninareo zay any amy toerana petrahany any fonenanay any antaninareo ny voaka miaraka mipetraka aminay hoe mba ahoana fombafomba an'io rangahy io na fombafomba an'io vehivavy io eto zany ny tokony atao e anareo mpanao gazety ny tokony mavita miteny mazava tsara hoe ina olona azo antoka na tsy azo antoka e nefa nareo tsy manao an'izany ina ny antony tsy fantako za manana ny hevitra fa tsy teneniko anao za de miangavy an'izany foana hoe zany fangatahako oka ny malagasy mba samby eritreritra fa tompona andraikitra daholo antsika tompoko tompona andraikitra atsika raha ohatra ka atao lanjany izy io ny angamba mety ho 10 kilao ny an'ny filoham-pirenena angamba mety ho 100 kilao na taonina ray ny andraikitra ny eo ny anankiray zandrilako ry angamba mety ho 1 kilao fotsiny tsy fantaro fa tompona andraikitra daholo ary ny andraikitra rehetra de masina daholo ny andraikitra rehetra tsisy andraikitra latsa danja raha ohatra ka mitovina amin'ny andraikitra sasany manana ny lanjany daholo ny andraikitra rehetra akasitrany ianao tompoko Andriamatoa Beranto Maurice nanaiky ny vahiny sy nasain'ny fandarana dinka antona zay famelabelarina sy faneho-kevitra maro samihafa nafahana enona fa nafahana naka lesona
ho an'ny olom-pirenena, ho an'ny mpanao politika, ahafahana manarina an'izao Madagasikara latsaka andavaka izao ihany koa. Etoana ihany koa dia mirary soa sy fahasalamana ho an'ny vadinao izay tsy salama. Izahay eto amin'ny MBS, izay ihany koa tompoko lasy tompoko vava manan-katona tanteraka ny fandaharantsika tamin'ny ity an'io ity. Kasitrana ihany koa ianareo rehetra nanaraka ny fandarana tany an-tokantrano tany. Toy izay ihany koa ireo teknisiana nampita ny sary sy ny feo nafahantsika ny ao na teto indray. Mametraka ny manam-pitava tompoko lasy tompoko vavy.